Salama daholo androany sika dia ndao indray ara hilaza ny ambangovango ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny faniriso herinaivo tao amin'ny pejiny tao tamin'ity herinandro ity. Raha nanao fanambarana moa izy tao amin'ny pejiny tao ny amin'ny fanehoan-keviny manoloana ny raharaha izay tsy nahalany any Ramatoa Lalatiny Rakotondrazafy tao faratsivo tao tamin'ny fifidianana sobavim-bahoaka farany teo, satria mantsy nanao fanambarana ihany koa i Lalatiny Rakotondrazafy tamin'ity herinandro ity tao amin'ny radio Free FM izay nilaza moa i Lalatiny Rakotondrazafy tamin'izany variana tany aminy daholo ny masina izao tontolo izao nefa tsy takatry ny sain'izy ireo ny zavatra tao ambadika an'izay. Izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fanambarana maromaro moa nataon'ny faniriso herinaivo tao amin'ny pejiny tao tamin'ity herinandro ity raha efa elaela izy no tsy nanao fanambarana mihitsiny. Tao anatin'izay moa ny fanambarany mahakasika ny fanehoan-kevitra amin'ilay hoe sao dia mila ovaina rajoelina landy koa i Madagasikara fefa novaina ny hiram-pirenena efa navadika orange ny sainam-pirenena ary dia hisy lalàna rajoelina koa. Sao tokony hoe ny fonjany Antanimora no ovaina fonjany rajoelina satria ny boulevard Ratsimilaho Antoamasina misy mangataka indray fa tokony hovaina boulevard rajoelina ho hiatrany faniriso herinaivo raha naneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao mahakasika ny tsy fahafaliny amin'ny ilay ben'ny tanàna nanao fangatahana hanovana ny anaran'ny boulevard Ratsimilaho izay. Eo ihany koa nilaza izy tao amin'ny pejiny tao amin'ilay hoe ho an'ireo jeune fille au pair izay victime ny agression tany en Allemagne dia fantaro fa miaro anareo ny lalàna andy fa rehefa tsy azo marinina nanika anareo izany dia afaka mitory. Izay mila fanampiana dia andefaso afatra miafina aho dia atoroko anareo ny hevitra ho hiatrany faniriso herinaivo manoloana ny tranga izay niseho any Allemagne amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe misy andian-jatovo malagasy manararaotra an'ireo ankizivavy malagasy izay monina sy mipetraka any Allemagne amin'izao ankehitriny izao noho ny ireo ankizivavy izay azo lazaina fa mbola vahiny any an-tanin'olona any ka dia iny fa araraotiny ireto gegilahy ireto. Nilaza ihany koa izy naneho ny heviny mahakasika any fandraisan'ireo député indépendant izay fanapahan-kevitra tamin'ity herinandro ity. Fisolokiana politika no nataon'ireo député indépendant lasa niditra niara-niasa amin'ny vondrony Irmara indray izy ireo ary tsisy ilavana azy ka tokony ho very avy hatrany ny maha-député azy ireo. Tsy mba manana hena maso amin'ny mpifidy azy akory iretsy député indépendant izay nanao fanambarana tamin'ity herinandro ity ho hiatrany faniriso herinaivo. Any avangaindrano daholo indray ny masony izao rehetra izao ary mankahery anareo any fa aza mihemitra raha tsy mahazo ny rariny. Mitaky ny amoahana tsy misy fepetra ny député ndry zareo izay mahavita tara Sylvestre ny mponina any Vangaindrano. Ampahatsiahivina fa nogadraina io kandida io noho ny antony tsy mazava ary tsy ara-drariny noho ny fanosehana any kandida izay natolotra an'izy ireo tany Vangaindrano. Mety ho zay ny antony izay fanagadrana izay ho hiatrany faniriso herinaivo. Mbola lansoamantsara ihany anefa izy ary dia takinimponina ny hamontsorana azy tsy misy fepetra amin'ity fanagadrana izay mahazo azy amin'izao fotoana izao ity. Namarana ny azy moa dia mahakasika ny fanehoan-kevitra izay nitsikera any fanehoan-kevitry ny Ramatoa Lalatiny Rakotondrazafy raha nitafa tao amin'ny radio anankiray moa i Lalatiny Rakotondrazafy tamin'ny ity herinandro ity. Tena efa manao ave ato anatin'ny video ity angambany ilay madama Lalatiny Rakotondrazafy ity fa nisy nampitombo tsy ara-dalàna ny vatony ireo rehetra Irmara ary dia niasa hanao diversion fotsiny mba hahatonga ny rehetra variana any aminy ny mason'ny vahoaka. Tena mivavaka izy ka
tena miaika fa tena hoe mpanompo izy. Araky ny fanambarana trano moa nataony madame Lalatin-Drazafy tao amin'izay fanehoan-keviny izay dia nilaza izy fa tany am-piandohana ho izy rehefa namoaka vokatra vonjimaika ny CENI dia 80 ny isan'ny kandida irmara izay nitarika vonjimaika tao anatiny ilay vokatra navoaka ny CENI. Ary izaho Lalatin-Drazafy izy tsy tao anatin'ilay nitarika fa faharoa iaho tao amin'ny distrikany Faratsio fa ny kandida mily no nitarika tamin'ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny CENI. Rehefa aveo rehefa nanao an'iny fangatahana sy ny fanambarana marobe iny dia variana taty amiko daholy ny masony izao rehetra izao. Ary tsy nampanininahy izany ho iatrany madame Lalatina raha naneho ny heviny tao amin'izay radio izay. Rehefa namoaka ny vokatra ofisialy nefa ny HCC dia iny fa tafiakatra 480 ny kandida irmara izay lany. Izany hoe lasa nahazo majorité absolue avy hatrany zany izahay irmara ho iatrany i madame Lalatina tao amin'izay fanambarana izay. Ary tsy nisy nanampomo izay rehetra izay fa dia variana taty amiko daholy ianareo rehetra sy ianareo mianakavy ho izy hatrany. Hita tokoa moa tao anatin'izay fanambarana izay fa tena tao anatin'ny fierté tanteraka ity ramatoa ministra teo aloha ity satria faly izy fa mbola nandresy ihany izy ireo na dia tsy lany aza ny tenany tao amin'izay district ny Faratsio izay amin'ny maha nazahon'izy ireo an'izay majorité absolue izay dia nandresy izy ireo araka izany. Ka izay indrindra no tena tsy nahafaly any Fanirisoa-Herinevo raha vantany vao naheno an'izay fanambarana miezingezina izay. Ary tena nitsikirany Fanirisoa-Herinevo mihitsy moa izay fanambarana izay ary noraisiny toy ny hoe tena misy miray tsikombakomba manao petsapetsa ratsy ao mba ahatonga azy ireo ahazo an'izay majorité absolue izay ho iatrany Fanirisoa-Herinevo. Zavatra tahaka an'izao ve ho izy no mba atao sy mba lazaina ety amin'ny publika ety. Efa fanambarana izao ho izy Fanirisoa-Herinevo hatrany fa tena manao ave ireto olona rehetra izay miaradia atao anatin'ny ity vondrona irmara ity amin'ny fisiny hosoka nandritra ny fifidianana lasa teo iny ho iatrany ity olona mpahay-lalàna malagasy izay monina sy mipetraka any am-pitan-dranomasina ity. Manoloana izay dia maro ihany ireo olona izay momba an'izay fanehoan-kevitry ny Fanirisoa-Herinevo izay amin'ny filazana ilay hoe tena efa tsy rariny intsony ny zava-misy ho ireo izay mpanaraka politika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo ao anatin'ny antoko-panositra izay miaradia amin'ny Fanirisoa-Herinevo moa zany mazava ho azy satria Fanirisoa-Herinevo dia ao anatin'ny antoko-panositra ary miara-dalana amin'ny team rahateo moa ny tenany efa hatramin'ny ela mandraky teny androany. Ka izay no antony iray lehibe mahatonga azy tia maneho hevitra foana matetika amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny satria isany olona izay tsy mankasitraka ny fitondrana mijoro amin'izao raha izany Fanirisoa-Herinevo izany. Ary matetika kianiny dia kianiny mafy moa ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao. Izay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soatratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tao gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.